Bonjour. Bonjour et bienvenue à tous à l'église adventiste malgache de la Selle Saint-Cloud. Je vous souhaite à tous un très bon sabbat et j'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous êtes contents de célébrer le sabbat aujourd'hui avec nous. On souhaite particulièrement la bienvenue à ceux qui viendraient pour la première fois dans notre église. S'il y en a, on vous demanderait de vous présenter en vous mettant debout et en disant votre prénom pour qu'on puisse vous saluer. Donc, il n'y a pas d'invité aujourd'hui. Je souhaite à tous un très bon sabbat entre frères et sœurs. Levons-nous pour la lecture. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne et ils proclameront ta puissance, pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles et ta domination subsiste dans tous les âges. Nous arrivons au moment des dîmes et offrandes. Je vous rappelle qu'il y aura 2 passages, le premier pour les dîmes et offrandes et le deuxième pour notre projet.
Seigneur, merci encore pour cette journée que tu nous offres. Merci car on a pu venir dans ton temple pour célébrer ce sabbat. Reçois aujourd'hui nos dîmes et nos offrandes et donne-nous la foi pour toujours tout remettre entre tes mains, être généreux dans nos offrandes et fidèles dans nos dîmes. Pardonne nos péchés et maintenant qu'on va écouter le message que tu vas nous transmettre à travers l'ancien Joseph, ouvre nos cœurs et permets que chacun puisse recevoir le message que tu as prévu pour chaque personne. Permets qu'on ne puisse pas quitter cette église sans avoir reçu ta parole, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Les enfants, c'est l'heure de l'histoire des enfants. Bonjour les enfants, vous allez bien? C'est les vacances, donc vous devez bien aller. Alors aujourd'hui, on va parler de quelque chose que vous avez peut-être oublié parce que ça fait longtemps que vous êtes en vacances. On va parler de l'école. Alors, à l'école, je vais vous parler de quelque chose que moi, j'aimais pas du tout à l'école et je pense que vous non plus. Est-ce que vous avez déjà passé des interrogations ou des contrôles? Ceux qui ont déjà fait un contrôle surprise, est-ce que vous pouvez lever la main? On n'a pas beaucoup. Donc les autres, vous êtes toujours préparés avant les contrôles, c'est ça? Oui? Alors, à votre avis, à quoi ça sert de passer des contrôles, des tests, des évaluations? Pour savoir si on connaît. Oui? Quelqu'un d'autre a un autre avis? Oui? C'est pour savoir si on a bien retenu les choses les leçons qu'on avait apprises. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est pour savoir où est-ce qu'on sait et où est-ce qu'on ne sait pas, quels sont nos points forts et quels sont nos points faibles. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, après un contrôle, de vous dire oh, j'ai trop bien réussi, et là, la maîtresse, elle rend les copies et vous avez une mauvaise note? Oui? Ah oui, moi aussi, ça m'est déjà arrivé. Et est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous dire ah non, j'ai trop raté, là, je vais avoir 0, et là, vous avez une bonne note? Oui? Tous les jours? Ok, d'accord. Alors, les tests, ça sert à ça, c'est pour vous montrer où est-ce que vous avez des bonnes connaissances et où est-ce que vous avez des difficultés. Donc peut-être parfois vous pensez que vous êtes fort dans une matière ou dans un sujet, mais en fait vous n'êtes pas très fort. Et peut-être parfois vous pensez que vous n'êtes pas fort, mais en fait vous êtes fort. Donc c'est pareil avec Dieu, parfois il nous fait passer par des tests pour nous montrer où est-ce que vous avez besoin d'être un peu plus fort et où est-ce que vous êtes déjà un petit peu fort. Il y a quelqu'un dans la Bible qui a passé un test difficile. Il s'appelait, je vais vous faire deviner le nom. Il était très riche. Il avait beaucoup de richesses, beaucoup de terres. Ses filles étaient les plus belles, ses fils étaient les plus forts. Et après, il a tout perdu. Il est devenu malade, pauvre. Est-ce que vous savez c'est qui? Oui? Je sais pas. Saül? Non, c'est pas Saül. Est-ce que quelqu'un sait? Il a un livre dans la Bible. Ça raconte son histoire. Job? Oui, c'est ça, c'est Job. Alors aujourd'hui, avec la prédication que je vous invite à écouter, vous allez apprendre c'est quoi les différents tests que Dieu peut nous faire passer et comment on doit réagir pour réussir à chaque test. Soyez bien attentifs.
indro miantsinananao fa tsy hany izy ary miakandrefanao fa tsy hitako izy mianavakatra amin'izay asany aho fa tsy tazako izy mivily any atsimo izy ka tsy hitako fa malala ny lalana falehako izy raha izany toetra aho dia hivoaka tahaka ny volamena amen petraka isika mbola miaraba antsika tsiraray avy ny tenako amin'izao fotoana fialan-tsasatra izao marina fa mety efa misy amintsika no efa lasa eny amoron-drano na eny amoron-dranomasina kanefa noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia izy eny ho amintsika mandrakariva na ho amintsika izay mijanona na ho an'ireo izay any lavitra izany. Miala tsindrindra fa nisaotra ny any miamina napiditra ny teny izay iarahantsika mizara amin'izao maraina izao. Taoko fa fantatritsika tsara ny tantaran'i Joba raha namakivaky fitsapana sy fahoriana izy isan-karazany ary fantatritsika fa Joba dia lehilahy nanan-karena tsisy izay zavatra tsy nananana ary kanefa tamin'ny fotoana vitsy fotsiny monja dia nanjavona daholo ireo zavatra nananany ary na ny fahasalamany aza dia tsisy azony raisina tamin'izany ary na ny zanany koa aza dia maty. Loza isan-karazany no mifandimidimy tao amin'ny fiainany ary izany fiainana izany dia teo anatrehany dia toy ny zava-poana ary na ny vadiny aza dia nanolo hevitra ka nanao taminy hoe mafoizan'Andriamanitra ianao dia aoka ho faty. Kanefa na tamin'izany toe-javatra izany aza dia hitatsika ny natafavoahany Joba tamin'izany toerana nisy azy izany. Andene iarahantsika mamaky ny teny voasoratra ao amin'ny bokin'i Joba araka amin'ny voasoratra ao amin'ny Joba toko fa 13 ka ny 9 ka hatramin'ny 10 izay efa nirenesintsika teo ho averintsika izany. Indro miantsinanana aho fa tsy hany izy ary miakandrefana aho fa tsy hitako izy mianavaratra amin'izay asany aho fa tsy tazako izy mivily any atsimo izy ka tsy hitako fa malala ny lalana valehako izy raha izahany toetra aho dia hivoaka tahaka ny volamena. Marina ry havana fa ao amin'ny Baiboly ao amin'ny teny soratra masina dia ny fiainana dia ohatran'ny toy ny fizahan-toetra na zavatra lalovantsika amin'ny fomba isan-karazany izany na hozahany antsika amin'ny zavatra izay ho lalovantsika amin'ny fiainantsika ary tadidio fa Andriamanitra dia mizaha ny toetrantsika isan'andro mizaha ny toetra ny fanahintsika ny fankatoavantsika ny fitiavantsika ary izany toetra ihany koa tsika raha olona mahatoky na itsy. Matetika ny toetra dia misongadina rehefa mandalo an'ireny fitsapana ireny. Raha azo lazaina fa ny marina
fa ny fiainana dia toy ny fizahan-toetra sy toerana na fotoana hitsapianantsika. Tsika tsiraray avy dia andalo fizahana, andalo fanadinana, ary amin'izany fizahana ilalovantsika izany dia hojerevana ny fifandraisantsika amin'ny hafa, amin'ny olona manodidina antsika, ny fietsintsika eo anatrehan'ny fahasoavana azontsika, ny fomba tsika eo anatrehan'ny ady madinika amin'ny manodidina antsika, ary hozahan-toetra antsika amin'ny fambiazantsika. Eny, izahan-toetra tsika amin'ny fahoriana lalovantsika. Na dia amin'ny zao andro toetrandro mafana zao aza dia hozahan-toetra mihitsy ny tenantsika, raha zaka na tsy azaka. Andro amin'ny maraina dia andeha ny hojerevantsika ireo karazana fanadinana ho lalovantsika, na fizahan-toetra izay ho lalovantsika izay apetrak'Andriamanitra amintsika tsiraray avy. Misy ny antsonina hoe ny fanadinana mikasika ny faharetana ananantsika. Fitsapana matetika na ny fahoriana dia fomba alalana ny faharetana ananantsika. Andriamanitra dia manana ny planiny izy, manana ny tanjony izy, ary indraindray tsika dia miandry zavatra avy amin'Andriamanitra, kanefa tsy mivoaka amin'ny fotoana izay iandrasantsika azy zany zavatra angatantsika amin'Andriamanitra zany. Movy antsika eo am-piandrasana, eo anatrehan'izany fotoan-tsaritra lalovantsika izany, na fahoriana izay diavintsika, indraindray matetika dia tsy manatapa fataperana izy ireny. Mandeha ny taona, mbola petraka eo ihany ny zavatra manahirana antsika. Movy antsika maharitra ny lahatr'Andriamanitra eo anatrehan'ny zavatra lalovantsika. Movy antsika vonona akato azy amin'izany zavatra metraika amin'ny fiainantsika izany. Andeha ny vakintsika ny eo amin'ny Jakoba toko voalohany ka ny andininy fa Jakoba toko voalohany ka ny andininy faharoa ka hatramin'ny fahaefatra. Ry rahalahyko, ataovy fifaliana avokoa raha hiaran'ny fakapanahy samihafa ianareo, satria fantatrareo fa ny fizahan-toetra ny finoanareo dia mahatonga faharetana, ary oka ny faharetana hisy asa tanteraka mba ho tanteraka sy ho tonga ohatra ianareo, ka tsy hisy tsy ampy na inona na inona. Raha ny tena marina ry havana dia lazaiko aminareo tsy dia tena miombon-kevitra amin'ny Jakoba amin'izany hoe ataovy fifaliana avokoa raha hiaran'ny fakapanahy samihafa ianareo. Sarotra be amiko ny ohatrany hoe anaika izany toe-javatra izany rehefa hoe mandalo fahasahiranana tsika, dia zavatra mampalahelo sy zavatra mampiahiahy sy zavatra mahoriny zavatra tokony ho tsapantsika eo amin'ny fiainantsika. Kanefa ny Baiboly dia milaza fa amin'ireny fahasahiranana izay lalovantsika ireny dia misy tanjona zokendreny, ary mahatonga sy miteraka faharetana izany. Marina fa tokony mety hanana faharetana ahoko, kanefa ilay fomba atokoavana izany fananana faharetana izany dia matetika tsy ohatrany tsy ekeko loatra lizy, kanefa fa Andriamanitra izay tompontsika
no mitantana ny fiainantsika. Raha ohatra ka raha tian'Andriamanitra ny tokony ananantsika faharetana dia tokony eketsika izany fitantanan'Andriamanitra izany. Marina fa fiainantsika dia rehefa mamakivaky an'izany fiaina izany tsika, izany fiaina izany tsika dia tsy maintsy misy ny faharetana, tsy maintsy misy ny fotoana ivaliny ny zavatra izay andrasantsika. Kanefa miteran'Andriamanitra ako fa izy dia eo akaikitsika foana mandra-pahatateraka ny zavatra izay andrasantsika. Na dia sarotra sy dia mafy aza lalana lalovintsika zay vao tonga n'izany zavatra tanjona izany. Andeha ne raha ho jerevantsika ny faharetana izay nananan'i Joba, ary voalazan'ny bokin'i Jakoba izany faharetana izany, izay manao hoe efa renareo ny faharetan'i Joba, ny zavatra lehibe izay kasika an'i Joba raha nandalo an'izany fizahan-toetra izany, izany fangiry firiana izany, dia tsy nitodika damosina tamin'Andriamanitra izy. Nantany teny izy, nanontany an'Andriamanitra izy, nitaraina tamin'Andriamanitra izy, sanatry raha niodina tamin'Andriamanitra izy. Izany no tokony ho ankahirentsika ihany koa, fa ahoana hoy Jesosy ny voalaza amin'ny teny soratra masina, tadidio ny faharetan'i Joba. Raha afakitsika koa ny ao amin'ny Jakoba 5:5-10 izay manao hoe indro ataotsika fa sambatra izay efa naharitra. Ny fiainana riavana dia mifangaro fizahan-toetra, fangaro fahoriana, ary tsy vitan'izany ihany koa fa matetika izany fanandramana izay entintsika mamakivaky amin'ny fiainana izany dia ahafahana mitsapa ny finoantsika ihany koa, mitsapa amin'ny finoantsika, tsapaintsika amin'ny finoantsika. Asytsika raha mahatoky an'Andriamanitra rehefa ao anatin'ny fangiry firiana. Asytsika raha mahatoky an'Andriamanitra noho ny fampanantenana izay ataony. Asytsika raha mahatoky azy na dia tsy tafavoaka amin'ny zavatra niritsika aza ny zavatra andrasantsika. Asytsika raha afaka mahatoky an'Andriamanitra na dia mafy aza lalana diavintsika. Asa fantatrareo Sadraka sy Mesaka ary Abednego rehefa nandalo an'izany fisedrana izany dia nasehony izany atao hoe finoana an'Andriamanitra. Ary raha tadiditsika izany tantara izany fa ny mpanjaka Abednego raha nanangana n'ity sary vongana volamena ity dia nodidininy daholo ny vahoaka sy ny firenena rehetra mba ekohaka ny atrehan'izany sary izany. Kanefa nisy telo lahy jiosy izay nanda ekohaka ny atrehan'izany sary izany. Ary rehefa natsony mpanjaka izy ireo, nampitandremba amin'ny mpanjaka izy ireo, fa ho tonga ny fotoana izay ekofany zareo, dia tsy nanaiky an'izany fiankofana amin'izany sary sy andriamanikafy izany izy zareo. Ary nampilazainy Nebokadnezara fa raha manda izy ireo dia ho alefa amin'ny afo solofara. Andeha ho vakitsika ny eo amin'ny Daniela 7:1 Daniela 7:1 fa 9 sy hatramin'ny 12. Daniela 7:1 sy 12. Dia namaly Sadraka sy Mesaka ary Abednego ka nanao tamin'ny mpanjaka hoe, ry Nebokadnezara, tsy misy antony tokony amaliana ianao akory amin'izany zavatra izany. Indro Andriamanitra izay notomponay
dia mahavonjy anay amin'ny lafory misy afo mirehitra sady amonjy anay amin'ny tananao ry mpanjako ary dia tsy izany ary na dia tsy izany aza aoka ho fantatrao ry mpanjako fa ny Andriamanitrao dia tsy ho tomponay ary ny sary olona volamena efa natsanganao dia tsy vavahanay. Eto izy mirahalahy dia namalotsotra fotsiny aminao. Tsy hoe kory hoe tsy afaka hanao an'izany izahay ry mpanjako fa nafalina izy ireo tsotra fotsiny amin'izao dia hoisy izy ireo hoe tsy ho tomponay, tsy vavahanay zany Andriamanitra izany. Nebukadnezara dia feno fahatezerana izy ary notanterahana ny zavatra nateneniny tamin'izy mirahalahy izy telo raha roa ka natsipony tao anaty afo izy telo mirahalahy ary no nefa nijery tao anatin'ny lafory Nebukadnezara dia nahita fa nisy olona fa nefa niaraka tamin'izy ireo fa tsy izy akory fa ny zanak'Andriamanitra ary rehefa hitany zany tena tsy nivoaka izy ny telo mirahalahy ary na tapingana vola ray aza tsisy nyrehatra na ny akanjony aza tsy nahinona fofonafo akory ary zany ny finoana nasehoan'izy telo mirahalahy sy ny fahatokiana an'Andriamanitra. Matetika ny olona dia mieritreritra toy izao amin'ny fomba ahoana moa no hitsapana ny fahatokinay raha tsy ampidirina ao fovoan'ny fakapanay izahay. Tsy vitan'izany ihany ry havana fa hitsapanantsika dia ny fitiavana. Ny fitiavana fomba hitsapanantsika ihany koa. Amin'izany ny fitiavana izany no ahitantsika hoe inona ny zavatra maika atsika, ny zavatra tiantsika ary hiazakazahantsika amin'ny fiainantsika. Inona no zavatra voalohany mifantoka voalohany amin'ny fiainantsika. Tadidiro ry havana fa ny tompontsika dia ny zavatra tadiavina dia izy no tokony ataontsika aloha lalana sy hitoerany fitiavantsika ray manontolo akoatra ny zavatra hafa. Matetika ny zavatra lalovantsika Andriamanitra dia mametraka zavatra eo anoloantsika mba ahalalana ny tena ny alaliny ny fitiavantsika azy. Ary i Petera dia anisan'ny ohatra izay nandalo an'izany fizahana izany ary andeha niovaka itsika ny eo amin'ny Jaona toko fa 2:20. Jaona toko fa 2:20 ka ny andininy fa 5:10 sy ka hatramin'ny fa 7:10. Jaona toko fa 2:20 ka ny andininy fa 5:10 ka hatramin'ny fa 7:10. Ary rehefa nisakafo izy dia hoy Jesosy tamin'ny Simona Petera: Simona zanaky Jaona, move ny fitiavanao ahy mihoatra noho ny fitiavan'ny reto. Hoy izy taminy: eny tompoko, ianao malala fa tianao aho. Dia hoy izy taminy: fa ano ary ny ondrikeliko. Ary hoy indray izy tamin'ny fandrony: Simona zanaky Jaona, mo tiava ianao? Dia hoy izy taminy: eny tompoko, ianao malala fa tianao aho. Dia hoy izy taminy: andraso ary ny ondriko. Hoy izy fanotelony: Simona zanaky Jaona, mo ve tiava ianao? Dia nalahelo Petera satria izy nanao iny teny taminy hoe: mo tiava ianao? Ka hoy izy taminy: tompoko, ianao malala ny zavatra rehetra, fantatrao fa tianao aho. Hoy Jesosy taminy: fa ano ary ny ondriko. Inona ny zavatra mamaika atsika amin'ny fiainantsika matetika? Move atsika raha manao zavatra ho an'Andriamanitra? Move atsika matsiaro ohatra ny voateriterina, ny teriterena anatanteraka izany? Teto i Petera tena azo lesona.
fa satria ny zavatra nandrasana aminy dia ny anom-pony any hafa tsy hoe akory mendrika an'izany fanompony izany izareo olona ny manodidina anazy fa Petera dia noho ny fitiavany an' Jesosy asa raha fantatrareo ny ondry mamofomofona ihany ny ondry rehetra fiditra ao ambala ianareo fantatrareo ny ondry fa ny fomba fietsiny tsy araky ny zavatra andrasanareo aminy ary ny ondry matetika dia tonga n'le fitenenana hoe mamaly amina tondron'ondry botry mamely tapoko izany ny ondry kanefa Jesosy teny tamin'ny Petera hoe tiavo ny ondriko marina fa mety mahafatifaty ihany ireo ondry kely ny tenenin'i Jesosy ireo kanefa ny zavatra tenenin'i Jesosy dia nikarakaran'izy ireo ary no ny fitiavany Petera ny Jesosy no nanatanterahany an'izany asytsika raha mazoto ho tiany ny hafa noho ny fitiavantsika an' Jesosy Kristy ny fitsapana na fanadinana hafa izay andrasantsika ihany koa dia ny fitsapana faharitapery na ny maharitra amin'ny zavatra hiarantsika matetika tsika dia tsy mahandry na tsy mataty rehefa misy zavatra andrasan'Andriamanitra amintsika asytsika raha olona mora taridefitra fotsiny amin'izao rehefa sendra ny sarotra eo amin'ny mpanarahana an' Jesosy Kristy marina fa raha manaraka an' Jesosy Kristy tsika dia mety fangiry firiana sy zavatra maro samihafa no mety anjady amin'ny fiainantsika ny ohatra sy Paoly amin'izany faharetany izany dia ohatra faran'izay tsara indrindra izay tokony ho arahantsika ovakitsika anieny eo amin'ny Korintianina toko faharoa Korintianina toko faharoa ka ny andininy faha 12 Korintianina faharoa toko faha 12 ka ny andininy faha 14 ka hatramin'ny faha 17 zao no voalaza indimy aho no kapohany Jiosy inefapolo latsaka iray avy intelo no kapohana tamin'ny hazo aho indray maka notoraham-bato intelo no vaky sambo indray andro sy indray alina nitoetra tao amin'ny lalina nandeha matetika aho saika nahita loza tamin'ny ony saika nahita loza tamin'ny Jolahy saika nahita loza tamin'ny tompotany namako saika nahita loza tamin'ny Gentlisy saika nahita loza tamin'ny tanàna aho saika nahita loza tany anefitra aho saika nahita loza tany amin'ny ranomasina aho saika nahita loza tamin'ny rahalahy sandoka aho tamin'ny fisasarana sy ny fikelezanaina tamin'ny tsy fahitan-tory matetika tamin'ny anohanana sy ny etaeta tamin'ny fifadikanana matetika tamin'ny atsika sy ny fitanjahana Paoly ry havana dia nandalo fitsapana mafy ary tsy namela ny asa izay nampandreketina azy izy nijanona mandrakarivo nanaraka ny tompo izy ary asa raha tadidinareo ny zavatra voalaza ao amin'ny Luka toko faha 7 ka ny andininy fa 12 Luka toko faha 7 ka ny andininy amin'ny 12 izay nilazain'i Jesosy fa hoy Jesosy taminy tsy misy olona mitana fangady tariana ary mierika ka miendrika ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra
Petera ihany koa dia nanana fitenenana izay na anisan'ny nafinaritra ihany koa izay voasoratra ao amin'ny Petera voalohany toko 2:20. Petera voalohany toko 2:20. Fa na inona no laza raha tahiny kapohana noho ny fahadisoana ianareo ka mandefitra amin'izany. Ny manaraka ity. Fa raha tahiny manao sokosa ianareo ka mitondra fahoriana sy mandefitra dia zany no sitrak'Andriamanitra. Ry havana, matetika ny lalana dia lavitra sy sarotra. Fa ny zavatra andrasana amintsika dia ny mijanona mandrakariva hatramin'ny farany, maharitra mandrakariva hatramin'ny farany. Eo koa ny fitsapana izay lalovantsika amin'ny fandeferana. Ny eo amin'ny fandeferana sy ny fahalemem-panahy izany. Jesosy Kristy dia niara-nandefitra niaraka tamintsika mba ahafahantsika mataty ny zavatra izay lalovantsika. Marina na dia amatonany aza no fahoriana iarahantsika amin'ny Jesosy Kristy, ny zavatra tadiavina amintsika dia ananantsika ny fanahiny mba ahafahantsika hanompo ny sasany ihany koa. Na dia ataoko aza ho maty hatreo amin'ny azo fijaliana azy zany, fa satria izany nataon'i Jesosy Kristy. Tahaka izany ihany koa Mosesy raha nandalo fotoan-tsarotra, nandalo fanetretena kanefa namirapiratra izy tamin'ny farany. Andeha no vakiantsika eo amin'ny Baiboly araka izay voasoratra ao amin'ny Nomeritiko 12:9 voalohany. Nomeritiko 12:9 voalohany ka hatramin'ny 17. Ary Miriam sy Arona ny teny nanome tsiny an'i Mosesy noho ny vehivavy Kosita izay efa napakariny. Fa efa napakatra vehivavy Kosita izy dia hoy izy mianadahy, moa Mosesy ihany va no efa nitenenan'i Jehova? Tsy izahay ihany koa va nitenenany, dia rian'i Jehova izany. Ary Mosesy dia lehilahy malemy falahy mihoatra noho ny olona rehetra ety ambony tany. Eritrereto izany lehilahy malemy falahy mihoatra indrindra ety ambony tany. Asa raha izany tsika. Ny zavatra nahazo amin'ny Mosesy eto dia nahazo tsy nisy. Na ny fianakaviany aza dia nanentsika azy. Kanefa voalaza fa Mosesy dia lehilahy malemy fanahy. Ny zavatra mahafinaritra amin'ity toko sy andenity, zavatra tsapako amin'ity toko sy andenity, ny tsiny sy ny fahalemem-panahy na ny fanetretena izay voalaza ao amin'ny toko anankiray dia zava-dehibe tokoa. Zavatra anankiroa tena fanohatra ireo. Kanefa zavatra raha misy kritika anao na mametsiny anao dia mazava ho azy fa ilaina ny fanetretena. Marina fa rehefa misy olona mametsiny anao dia zavatra voalohany indrindra ny fahatezerana no mivoaka any anatinao. Kanefa misy fomba fisainana izay voasoratra amin'ny Filipianina 4:7 izay tokony iananantsika ihany koa. Tsy hitantsika eo amin'ny tsipirindrina ilay izy. Filipianina 4:7. Ny fanetretena dia aoka samy anao ny namany ho mihoatra noho ny tenany. Zany ry havana, tokony ny zavatra ananantsika rehefa mahazo tsinitsika. Tokony haharitra, ataty ny zavatra tokony mahazo atsitsika rehefa sendra zavatra tsirariny. Ny zavatra manaraka ihany koa dia ny fanadinana na fisedrana amin'ny fanoloran-tena. Aiza ho aiza tsika
eo amin'ny fanolorana tenantsika na amin'ny fanarahana ny Jesosy Kristy zany ilay tompontsika. Aiza ho aiza itsika, moventsika sarikitra amin'izao arenan'izao tontolo izao, moventsika vonina ho maty ho an'izao tontolo izao, amin'ny fomba ahoana no ahafahantsika manaiky an'i Jesosy Kristy raha ohatra tsy haitsika mahafoy ny zavatra any ivelany? Amin'ny fomba ahoana no ahafahantsika manaraka an'i Jesosy Kristy sy manaraka ny lalana soritany raha ohatra tsika ka tsy mahay manao soa na mahay manolotra ny fiainantsika ho an'i Jesosy Kristy? I Abrahama dia anisan'ny ohatra izay nandalo fitsapahana lehibe ihany koa. Andeha ny ovakitsika ny eo amin'ny Genesis 2:20 ka ny 7 ka hatramin'ny 9. Genesis 2:20 ka ny 7 ka hatramin'ny 9. 7 sy 9. Ary Isaka niteny tamin'ny Abrahama rainy ka nanao hoe, ikaiko eo dia hoy izy, ity ho aho anaka. Ary hoy izy, indreto no afo sy ny kitay, fa aiza kosa izay ondry atao fanatitra hodorana? Fa hoy Abrahama, anaka. Andriamanitra no ahita izay ondry atao fanatitra hodorana, dia niara-nandeha izy mianaka. Eto ry havana dia Abrahama dia nasain'Andriamanitra anao sorona ny zanany. I Abrahama nandeha niakatra ny tendrombohitra, anolotra atao fanatitra man'Isaka. Ary tamin'io fotoan'io dia vonina ny amono afatany Isaka mihitsy izy. Kanefa niditra tsehan'Andriamanitra ka name fanatitra. Mino ary havana fa ty ohatra izay hitantsika ity dia tokony ohatra hita amin'ny fiainan'ny kristianina ihany koa. Asitsika maha kristianina tsika vonina afoy ny zavatra rehetrarehetra ny amin'ny mombantsika amin'ny fanarahana an'Andriamanitra. Misy ny olona mafoy ny asany, ny karierany, mafoy ny fianakaviany, mafoy ny arenany manontolo amin'ny fanarahana an'Andriamanitra. Misy teny voalaza ao amin'ny Salamy 20 ka ny 7 manao hoe, ny sasany mahatoky amin'ny kalesy ary ny sasany amin'ny soavaly. Fa raha izahay kosa dia ny anaran'i Jehovah Andriamanitray no derenay. Move antsika ry havana mahatoky an'Andriamanitra. Ho avelantsika ve izy hitantana ny fiainantsika ka izy no anao ny fomba rehetra hitantanana izany fiainana izay lalovantsika amin'ity tany ity izany? Moventsika vonina metraka ny fiainantsika ray manontolo eo am-pelantanany sy izay rehetra ananantsika. Ny fiainana kristianina ry havana dia manao Andriamanitra, ny Andriamanitrantsika ambony ny zavatra rehetra, ary vonina afoy ny fiainantsika, ny aintsika amin'ny fanarahana anazy. Ary fahafito farany izay adinina amintsika dia ny fankatoavana. Eo amin'ny fankatoavana ry havana dia voalohany indrindra no tsapaina antsika ny fankatoavantsika an'Andriamanitra. Moventsika vonina anompo azy, akatoa azy, ho tia azy arak'izay fomba tiany hitondranantsika ka tsy hiboririka akavia sy akavanana. Andriamanitra dia vonina ny ampianatra atsika an'izany atao hoe fanompona sy asa fanompona izany, mba ahafahantsika mamakivaky sy atongavantsika amin'ny toerana izay tokony tiany hitondranantsika. Jesosy Kristy no ohatra voalohany indrindra mikasika an'izany fankatoavana izany. Ary raha jerevantsika ny eo amin'ny Matthieu 4:20 ka indrindra ny 7:30
matitoko fahinina ambyroapolo ka ny andininy fa 7 ary noho ny nandrosy kelikely izy dia ny ankohaka ka nivavaka hoe raiko raha azo atao dia aoka esorina amiko ity kapoka ity nefa aoka tsy ny sitrapoko aneno atao fanenao asa raha fantatrareo fa amin'ity toko ity fotoana vitsivitsy tamin'ny nitenenany an'izany teny izany dia novakina didi-pitsarana ny aminona azy dia nosamborina izy ary ora vitsivitsy tateoriana raha ny teny izy raha namoaka ny fitenenana toy izao izy aoka tsy ny sitrapoko anieny io ataonao fa ny anao dia zany teny mafy izany no fanomponina lehibe indrindra izay norenesin'ilay raintsika izay any an-danitra ary ninninona fivoakan'izany toejavatra zany dia tsy maintsy notanterahana marina fa ao amin'ny fiainantsika dia andeha lalan-tsarotra andeha lalana lavitra be ny kirobato kanefa na dy izany aza le Jesosy Kristy dia name ohatra atsika marina fa na dia eo amin'ny fanarahana an' Jesosy Kristy azy itsika dia mety amakivaky loasany fahafatesana zany no miandra atsika kanefa ny zavatra tadiavintsika dia ny fankatoavana ary ny fankatoavana izay naseho an'i Jesosy Kristy arak'izay voalaza ao amin'ny Filipianina toko 2 ka ny 9 izay amaranako an'izany teny izay tanisaintsika teo izany dia toy izao ary rehefa hita fa nanana tare olona izy dia nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana dia ilay fahafatesana tamin'ny azo fijaliana hotahinana izany teny izany ary zany fankatoavana izay nasehon'i Jesosy Kristy izany dia fitahiana lehibe sy famonjena antsika tsirairay avy amen. Iaraka hitsanga sika hivavaka. Sotranao izay Tompo satria nomenao an'izany teninao izany. Tsapanay tokoa fa tena tianay tokoa ianao, nomenao anay ny zanakao mba ho faty ho anay. Eny Tompo ho setran'izany, anio izay dia manavao ny fanoloran-tenanay ho anao. Ingana izay Tompo mba ho tianao tokoa, tsy ho faniriana fotsiny ihany fa mba ho ataonay lohalarina ny fiainanay ianao ary ambony amin'ny zavatra rehetrarehetra. Eny Tompo, ingana izay mba hanana fanetretena mefoendry izay ka mba ho tiany namanay mihoatra noho ny tenanay ihany koa. Eny Tompo, mandritra an'izao fiainanay izao dia andalo sedra, andalo fitsapana zahay. Ingana ianao no ato am-ponay, ianao no ato anatinay, tsy hitapoka zavatra hafa na mahamay-tohinona na mahamay-tohinona fisedrananay. Dia ingana izay Tompo mba hivoaka mpandresy, tsy ho levona fa mirapiratra, hitondra fahazavana ho an'izao tontolo izao ary ho voninahitry ny anaranao. Misy matoky izay Tompo fa raha ho avy any amin'ny rano lanitra ianao dia tsisy ho diso anjara izay rehetrarehetra eto.
dia ny fitohizan'ny fotoana rehetra dia ankinina eo aminao noho ny amin'ny anarany Jesosy. Amen. Zao dia raisiny troja hitay anao ne Jehovah ka iaronao, ampamirapiratra ny tavany aminao ne Jehovah ka amindra-fo aminao, anandratra ny tavany aminao ne Jehovah ka anome anao fiadanana. Amen.